Tsy hita pesipesena ny arena misy ao anatin'ny nosy malagasy fantatra amin'ny hoe eparsa araka ny nambarany ACS ampy anarenana ny toekarenany malagasy zany arena izany. Mitondra fanazavana misy kokoa mahakasika izay indrindra ary ny profesora Yvon Namelakafatra. Raha marina moa zany tsy dia hoe satria misy gaz na pétrole izy dia taitaitrantsika hoe andao alaina amin'izay fa betsaka ny antony natao takiana ilay izy. Ny antony voalohany aloha atsika ilay nosika da alatsika raha ohatra tsy takitsika raha aloha zay. Faharoa toerana stratégique koa ilay izy amin'ny fiarovana sy ny famoivoizana an-dranomasina na habakabaka. Fahatelo tokana aman-tany tsy hita na aiza na aiza na aiza ireo zavaboary na zava-mananaina hita io tao tsika amin'ny teny frantsay hoe flore et faune endémique. Fa efatra abetsaky ny hazan-dranomasina isan-karazany ao mera poissonneuse ny filazantsika azy fa filazan'ny frantsay azy ihany koa. Fadimy azo trandrahany amin'ny lafiny fikarohana scientifique sy fizahan-tany ihany koa ireo nosy ireo na amin'ny zavatra hafa ary azo ampandifany reo atao base militaire sisisy azaomboly zany. Fadimy ary indrindrindrindra tinga mba zava-dehibe izay mamaly ny fanontanianao ny tahirin-tsolika aloha zany ny pétrole ao dia everina raha ohatra hoe tombanana dia eo amin'ny 4.20 miliara baril no anatiny ao ambany ao. Ary ny gaz indray na entona fandrehatra zany dia mahatratra 3.10 miliara metatra tora-telo cube ny zavatra hita ao zay zany. Ka le izy zany raha fitinina fofoy efa voalaza namana tsy mazava tsy dia misy tetena intsony voalaza teo fa na ara-tantara na ara-dalàna iraisam-pirenena izay manomboka tsisy manara-dalàna intsony na araky ny lalàna velona eto amintsika ary dia tafiditra ao anatin'ny fari-dranomasina Madagasikara nosy rehetrarehetra.